Salama daholo eo androany isika dia ndaondray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra ireto. Votovorona metohy ny grevin'ny mpianatra ao votovorona izay mitaky ny vatsim-pianaran'izy ireo efa tsy azo eo nandritra ny enim-bolana. Mpianatra iray maratra mafy sy mba eo ankaikin'ny masony ady amin'ny fanondranana antsokosoko araha maso akaiky ny sisin-dranomasin'i Madagasikara. Any Anjorobe nampihavanana ny vahoaka hirosoana amin'ny filaminana maharitra. Tatitra asa vonjivoina tao anatin'ny enim-bolana olona 530 no maty vokatry ny haitrano raha ho any Antananarivo. Ary ny amaranantsika azy lalao olimpika any Paris mirongatra ny tsaho lainga ninina no foronina ilay $10 ho an'ny Céline Dion. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amin'ny sisy tamatahota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Miha mafy ny hetsiky ny mpianatra eny amin'ny sekoly ambony polyteknika Vontovorona na ny ESPA izay mitaky ny hamoahana ny vatsim-pianarana sy ny fanatsarana ireo fitaovam-pianarana. Nanomboka ny talata 30 Jolay ny grevy teny an-toerana kanefa mbola tsy nahitana vahaolana hatreto. Nisy moa ny daroka bomba mandatsy-dranomaso tamin'ny 12 mahery teo. Mpianatra iray no voalaza fa maratra mafy. Iray sobaka eo amin'ny masony. Tohina amin'ny zavamisy ny mpanara-baovao maro somba tsy rariny intsony kosa. Natao hiary ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro ny filaminana fa tsy natao hamono sy handratra ny mpianatra mitaky ny zony ho izy ireo. Tsy ahivina fa vatsim-pianarana izay tsy voaloha tao anatin'ny enim-bolana no takin'ireto mpianatra ireto. Miantso ny tompon'andraikitra ambony izy ireo mba hijery akaiky sy hamaly ny fitakin'ireo mpianatra ireo ny olom-pirenena maro izay naneho ny heviny. Tsy rariny intsony izao ho izy ireo. Anisany naneho hevitra tamin'izany moa i Rosy izay sombamboaka ny Antananarivo teo aloha tao amboribory-tany faha-efatra tao nilaza izy fa sao dia tsy rariny kosa leretsy omeo fotsiny ny fitakin'izy ireo ary izaho alamina ireo mpianatra fa zon'izy ireo ny sitraka an'izany vatsim-pianaran'izy ireo zany. Eo amin'ny resaka fiarovana ny sisin-dranomasin'i Madagasikara indray natomboka tany amin'ny faritra avaratra andrefan'i Madagasikara ny farany herinandro teo ny fanaraha-maso ny fifamezivezena ao anatin'ny sisin-dranomasin'i Madagasikara. Nambara fa hitohy hatrany ny fanaovana ny fanaraha-maso akaiky ireo faritra rehetra manerana ny nosy ary hisy ny fanatsarana miandalana ny fitsirihana. Atao izany mba hisorohana ny fanafarana ny fanondranana ary ny fanariana antsokosoko sy tsy ara-dalàna ny amin'ny sisin-dranomasina izay anjaran-draikitra mandritra ny fadin-tseranana. Velom-pantaniana ihany ny mpanara-baovao manao hoe fangamo tsy efa asa tokony atao isan'andro izany sa inona no natao hatrizay ho izy ireo. Any Anjorobe indray ny rahina ny vahoaka hoentina mamerina amin'ny laony ny filaminana. Notontsaina ny elatsinainy teo ny fampihavanana ireo fokotany 5 mandrafitra ny komina Andranomisa ao amin'ny distrikina Anjorobe. Noraisina holoha hevitra tamin'izany ny hoe vahoaka mihavana tany mandry fahalemana. Efa nanomboka ny volana Jona no nisy ny hetsika fampandrian-tany izay harato andiany faharoa tao amin'ireo tanàna ireo. Nampianarina ny vahoaka nentanina ireo vatan-dehilahy mba hiambina ny tanàna Skizo ary Kijany. Anisan'izany ny fizaram-baovao momba ireo olon-dratsy sy ny mpiretsi-kombakombamina. Izany hoe azo lazaina fa nipetraka ny fampitokisana tamin'ireo vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana. Mbola mitoy ihany anefa ny asan'ny dahalo na dia nisy aza niezaka natao ho famongorana izany ka voatery niditra amin'izao fampihavanana izao ny fokon'olona. Resaka tatitra asa vonjivoina indray nanao tatitra ny asa vonjivoina natao tao anatin'ny enim-bolana. Ny mpamonjy vonina ao Antananarivo renivohitra izay tarihiny commandant Eriky Ralayvaonoro. Raha ho an'ny firehetana manokana dia nahitratra 420 teo eo ny tranga voamarika antsoratra. Tao anatin'ny ireo tranga ireo dia haitrandro 80, fiaramay 7, dortanety ny 420,
fikasoany herinaratra 10 raha fandorana fako tsy voafehy kosa ny 5 ary loza samihafa ny valo tamin'ireo. Ny famonjena ireo olona tradoza teny andalana kosa dia nahitratra 7,7 tao ny loza mifamoivoizana, ny maty andrano tao ny loza mifamoivoizana, ny maty andrano teo amin'ny komina manodidina. Ankoatr'izay dia ny totaly 530 nisan'ny olona maty vokatry ny haitrano raha 720 kosa ireo olona naratra tao anatin'izany. 720 kosa ny naratra nandritra ny asa famonjena voina na secours aux victimes raha 430 ny maty tamin'ireo. Nitombo ny asa famonjena voina nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity raha oharina tamin'ny taona 2024 araka ny fanazavana hatrany. Nanafatra ny lehibe ny mpamonjy voina tokony hitandremany rehetra mba ahafahana misoroka ny loza ho isatrany. Resaka lalao olimpika any Paris indray dia mirongatra ny tsaho amin'izao fotoana izao. Rehefa misy zavatra malaza na tsara eo eny na tsy eto momba anazy dia tsy maintsy misy ihany ny manaratsy sy mampiely tsaho. Tahaka ny miseho nandritra ny lalao olimpika 2024 izay nitontosaina tao Paris, izay misy milaza fa ny mpanakanto Céline Dion izay niangaly hira tokana na l'hymne de l'amour nandritra ny lanonam-panokafana ny zoma 24 Jolay dia nomena vola mitentina 20 tapitrisa euro. Nino zany tsaho izany avokoa ny olona ary nisy nanomboka nampiakapio raha teo. Vaovao diso tanteraka nefa n'izany. Ny gazety mpijirika vaovao tabloid amerikanina TMZ no niandohany tsaho. Taoriny lahatsoratra navoakany tamin'ny talata 13 Jolay. Tamin'io lahatsoratra io no nitatitra fa vola be ho an'ny Céline Dion amin'ny lanonam-panokafana ny lalao olimpika fa nolaza fa ho karamena $10 izy izay hanao hira iray fotsiny. Mbola maro ny fanaratsiana nataon'ny tabloid TMZ ity tamin'ny Céline Dion ary nanaraka amboko ny ankabetsahany mpanara-baovao. Efa taty aoriana be vao nisy ny fanambarana nataon'ny komity izay mpikarakara ny lalao olimpika sy ny paralimpika COJOP ka nilaza fa lainga tanteraka ny vaovao nahely. Diso ny vaovao miely momba ny vola noraisy ny mpanakanto ary amin'ny Tsipriany. Na ny mpanakanto malaza eo amin'ny firenena iray na ireo malaza maneran-tany ka niakatsehatra nandritra ny lalao olimpika izay fanokafana dia tsy handray sara amin'ny fampisehoana ataon'izy ireo araka ny fanambarana nataon'ny COJOP. Araka izany dia maro ny tsaho ary tsy vitsy ihany koa ireo izay gazety mpanely tsaho maneran-tany ka mahatonga anireo mpankafy anireo mpanakanto malaza maneran-tany lasa misy fifandirana ary lasa mampihetsika ny tsy fahafalen'ny maro moa izany resaka fanelezan-tsaho ataon'ireo gazety izany. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amsesy tao matawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.